miary miarabantsika mianakavindray tafahoana amin'ny fandarana vaovao miaraka amin'ny revers biblique atrany. Tsy de andaniandro mitina teo anoloana fa teo aloha tsy de mizaka mizatra n'ity fitenena ty koa moa fandarana teo aloha zay ozy hoe vakitsika zany am'izao fandarana manarak'izao ny Tesaloniana faharoa ilay tenin'ny apôstôly Paoly hoe izay tsy miasa aoka tsy hinana. Mino fa tadiditsika zay ary mandeha ho vakitsika ny andalatsoratra masina milaza an'izay dia tohizatsika avy hatrany indray ny fandarana manaraka. Zay no iantratrerana ny araba hatrany zany. Dao ary roso avy hatrany sika. Tesaloniana faharoa toko fahatelo misy an'izay fanambaran'ny apôstôly Paoly izay. Dao ary Tesaloniana faharoa toko fahatelo etsy amin'ny andininy fahafolo. Tesaloniana faharoa toko fahatelo andininy fahafolo. Hoy apôstôly Paoly: fa fony mbola teo aminareo ihany zay zahay de ny andidy anareo hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka tsy hihinana izy. Atrantsika hatreo aloha. Raha misy tsy mety miasa dia aoka tsy hihinana izy. Ny baiboly zany aty am'vanim-potoana ny fahasoavana de mampirisika atsika rehetrarehetra amin'inona hozy tsika tamin'ny fampianarana teo aloha? Iasa. Mba haninona? Hihinana. Tamin'ny fandarana roa talohan'izao de vakitsika amin'ny fanambaran'ny apôstôly Paoly tao amin'ny Efesianina hoe izay mangalatra de oka tsy hangalatra intsony fa oka hiasa amin'ny tanana izy mba hisy omeniny tsy manana. Jesosy Kristy Tompoavany Nazareta tamin'ny fandarana teo alohany ity de nampianatra atsika tao amin'ny filazantsarany Lioka toko fahaenina ambin'ny folo ny amin'ny tokony aizatsika mampiasa ny mamona tsy maro. Dika teny diemma de nyteny hoe ny arena ny zao tontolo izao. Izako de nampianatra ny aminy hoe ilay mamona tsy marina de ny fidiram-bola izay ny fanarahtsika hamelomatsika iaitsika ny ankonatsika. Ka reo andalatsoratra masina anankitelo reo de maneho miariary fa aty amin'ny vanim-potoana ny fahasoavana de tsy misy soratra masina iray na iray azy maromarina kokoa milaza hoe isika de mila miasa mba hanakarena tsika zany. Ny antony ny olona rehetra miombom-panahy ary nasian'ilay naharin'ny lanitra sy ny tamin'ny fanahiny de samy mahalala fa destination na fanambinana manokana avy amin'ilay naharin'ny lanitra sy ny tany mamanakarena ka tsy azo ny fisasarana ampina. Ka na dia hitady vola mankarena ianao na dia amin'ny vanim-potoana natokana ivavahana fa tsy ivavaka tsy andeha any am-piangonana satria mila miasa mila mitady vola amin'ny vanim-potoana tokony atoriana arim-panitra mifomaraim-be miasa adiny valo olona eto Madagasikara raha miasa adiny folo adiny roa amby folo efa supplémentaire goavana be nenao ataonao adiny enina amby folo adiny valo amby folo satria maninona te mba hivoatra amin'ny fiainana ontsika mba te ho tafita tahaka ny sasany ontsika ary le mahatafita ho amin'ny tsindrika ny amaritatsika n'ilay tafita amin'iny fa mpanakarena de tsindriko aty amin'ny fahasoavana zao tsika lehiberesaka fa tsy misy andalatsarotra masina milaza zany aty amin'ny fahasoavana hoe miasa mafy tsika mba aninona mba hanakarena. Non, tsisy an'izany. Tsy azo ny fisasarana ampina ny fitahian'i Jehova ny fitahian'ilay naharin'ny lanitra sy ny tany tsy azo tsika ampina amin'ny fisasarana
fa sika kosa rehefa miasa ho ia rehefa mitady vola amin'ny fotoana tokony hitadiavana vola amin'ny andro tokony hitadiavana vola dia hoe aho hoe nampianatra ny apôstôly Paoly tany Kôlôsia ho atsika miasa ho atsika mpanompo hoe mba ataovy amin'ny fotsika rehetra le zavatra aza ataoko totoa ataovy tahaka ny ho an'Andriamanitra naronatra sy ny tany fa tsy hoe mikarama kely mikarama vary masaka tsy ampianay menakavy ty vidiram-bolako ty de tonga ny ampiasana ihany fa jeune ataokany ilako vanina ny olona ho ty kely angala tety anao détournement ao amin'ilay orinasa esantsika satria maninona te anakarena tsy mampanakarena zany fa raha te anakarena ianao ka manao détournement raha te anakarena ianao ka mangala tety raha te anakarena ianao ka manodikodi-bolam-panjakana raha te anakarena ianao ka tsy mandoa ny zehetra tokony aloha ny mpivarotra te anakarena de manao concurrence déloyale satria maninona te anakarena de makany amin'ny mpanaody manao fandrita te anakarena manaody avandra mpambory te anakarena ny mpivarokena manaody efa masiso le hena mbola midy any sitrany ay ony de misy an'izany ody hoe tsy maheno fofona maimbo zany ny olona fitiavam-bola daholo iny foty zany rehetrarehetra zany te anakarena miketriketrika mihitsy ny zanaka-doandra olombelona satria manina te anakarena za miteny amintsika Timoty voalohany toko fahenina andininy fasivy zay te anakarena ny tena ny trondrominy amin'ny alahelo be ary ny taranany no hozoniny ary ny ankohonany no ampidirany loza mila miasa tsika mila ataotsika amin'ny fotsika rehetra le asatsika misy fotoana ny zavatra rehetra ty ambany masoandro de rehefa manao an'le zavatra tokony ataotsika sika de mila maninona mila ataotsika amin'ny fotsika rehetra fotsiny le izy tonga zany fotoana iasana ataovy amin'ny fo fa rehefa tonga koa fotoana ivavana de maninona ataovy amin'ny fo ary zay no idirantsika amin'ny fandarana manaraka aorianan'ity fandarana ity hoe na de amin'ny fotoana ivavana azy de mbola mieritreritra inona ihany ny olona mieritreritra hitady vola mieritreritra hitady vola mieritreritra hitady arena satria tena mirery atsika sy mantsika mihitsy hoe arena io no tsy misy andalatsoratra masina aty anatin'ny fahasoavana amin'ny teny an'izany hoe io asatsika io mampanakarena-tsika non ny Kolosiana toko fahatelo izay vakitsika de milaza fa io asatsika io raha ataotsika amin'ny fotsika rehetra ataotsika tahaka ny ho an'Andriamanitra ataotsika manome voninahitra an'Andriamanitra hoe ny patron atsika zany na ny mpiasatsika zany rehefa mba mahita atsika de hoe tena mba mpivavaka tena mba olona matahotra an'Andriamanitra ty mpiasako ty na ty patron ty satria maninona ataony amin'ny fony rehetra le izy raha tsisy mahita azo tsy le patron any ary tsy le mpiasany no ilany fity fa Andriamanitra no atahorany de tsy manao totoa an'le asa izy fa Andriamanitra no atahorany de ozy ny Kolosiana toko fahatelo hoe omen'Andriamanitra vaniny ianao amin'ilay nataonao iny raha tsy naraka ny fandarana teo aloha ingy ianao de andeha vetivety ho tsahivina le Kolosiana toko fahatelo raha tsy naraka an'le fandarana teo aloha zany ianao de ny Kolosiana toko fahatelo andininy 420 raha ataonao amin'ny fonao rehetra zany tsy manao totoa tsy manao inao asa alafay ny mpanao asa tanana fa tena mba atao ohatran'ny an'ny tena le izy de ina zavatra mitranga andininy 420 amin'le Kolosiana toko fahatelo satria fantatrareo fa ny tompo no andraisanareo ny lova ho vaniny fa manompo any Kristy tompo ianareo rehefa manao an'ilay asa tanana rehefa manao an'le asan'olona rehefa manao an'le asa ho ampiasana tsy le patron tsindriko tsy le patron tsy anao miasa mafy Andriamanitra mita an'le asa ataonao iny ny lova de iny ny mampanakarena ary tsy azo ny fisasarana apino tsy indriko tsara tompo tsy indriko tsara fa raha notahin'Andriamanitra hipoty fara tany Egypta de tsy hoe satria niasa mafy Josefa non satria natahotra an'Andriamanitra Josefa de nitahin'Andriamanitra ny patron iengane hiditra ao am-ponao ary iraikitra ao anatin'ny fisainanao ny antsoina hoe miasa mafy sy ny antsoina hoe miasa sy manao totoa
manao an'lisy taky ny an'ny tompo. Ny miasa mafy tiako tenenina zany de tsotra hoe na de efa amin'ny 12 alina tokony atoriana mbola miasa ihany ianao, mifondray amin'ny ray maray miasa alipandry sy mifo maraina ka omana ny fianina azo avy amin'izany, zany ny antsoina hoe miasa mafy. Tsy mitondra na inona ho anao zany fa mampitombo stress, mampisy frustration, mahalany vitamine, ny vola azonao tamin'ilay miasa mafy etsy a hividananao fanafody indray rehefa avy eo. Zany ny antsoina hoe miasa mafy. Fa lay takiana soratra masina ho amin'ny mpiasa zany, ho amin'ny manana asa rehetra ny takian'Andriamanitra de tsotra hoe ataovy io tahaka no an'Andriamanitra. Dia miasa ianao miditra mivaly, mirava amin'ny 9 hariva tsy fantatro, de miasa ianao a de ataovy tahaka no an'Andriamanitra lesy de amin'ny fonao rehetra ianao mba manao an'io asa io a vajanony ty manao kitoto ty fa tsy mahatafity io, tsy mahatafity. Misy firy reny olona matahotra an'Andriamanitra mivavaka mafana fo mitovy filazany tsara. Zavatra efa hita hoe tsy mandeha ho an'ny mpanao satana, ohatra hoe mécanicien ianao ohatra, efa hita fa motera maty, pièce maty, couson maty, amidy amin'olona ihany satria tsy malala le olona. De fanery hoe na voa tonga ny lady makany am-piangonana, tonga ny sabata makany am-piangonana. Inona ny fitahiana omen'Andriamanitra anao amin'izany? Ka tsy ndriko alao tompoko, alao ny amin'ny fitiana-karena. Fa voleo ao am-ponao kosa ny toepo hoe manana asa ty de ataoko amin'ny foko rehetra. Ka na de 65 000 ariary ny karama azoko e, tsy le 65 000 ariary no mitondra fitahiana ho anao a, ino hoaninao fotsiny 65 000 ariary iny. Fa le nary ny lanitra sy ny tany mijery ny toeponao hoe ty zanako ty kosa tena manompo aty zanako ty. Jere le asan'le olona tatsy nataony tamin'ny fony rehetra. De iny ny tahian'Andriamanitra anao. De sokafan'Andriamanitra ny lalana, na any alefitra azo, na any atendrombohatra, na any amin'ny tany karakainy. Eny, atrany ampigadrana azy. Sokafan'Andriamanitra ny lalana ho anao. Satria manimna omendrika omen'Andriamanitra lova ianao, tsy le patron any manome lova tsindriko. Tsy le vola miditra aminao no mitombo, tsia le fitahian'Andriamanitra ty azo ny fisasarana ampina no mampanankarena anao. Mahaiza manao asa manomboka ankehitriny. Raha tianao ny ankonanao sy ny taranako ao, tsy idiran-doza, tsy itsipozipozy. Fa ny arena sy ny fananana navelanareo mivady, navelan'ny ray aman-dreninareo, navelan'ny razanareo, mbola eo ihany fa tsy ho amidy ny zanakareo raha pitso ravaka pitso. Na ny ankonanareo sy ny tokantranonareo potika. Misy be de be inge ny zanak'olona. Nandanin'ny ray aman-dreny ny arena, azy tamin'ny makarakara, nampianarina tany an-dafy, fa tonga eto Madagasikara, inona nataon'le zanaka? Manao bisibisina fotsiny hoe tsy matsangana na inona. Ny tokantranony zanaka zany tsy manjary. Sa mahita tokantranony olona mpanambakambaka olona mihitsy ny ray aman-dreny tamin'ny Angolasa. Manao détournement na marché. De ampianarina ery amin'ny collège de France ny zaza, ampianarina eny amin'ireny fianarana lafo vola be reny amin'ny alalan'ilay manao détournement na marché ny ray aman-dreny. Amin'izao vanim-potoan'izao lehibe le zaza. Sa milaza aminao, tokantrano potika, tokantrano rava. Ary ny ray aman-dreny raha miteny mihitsy tena Félix, satria sy misy ray aman-dreny no miteny a. Félix tena tsy hitako mihitsy natao amin'ireny zanako rehetra. Inona ny tokony atao? Potika le tokantrano. Ha, ianao na mafy mo tsy maintsy mijinja e. Le zaza tsaina mibebaka sy mivavaka amin'Andriamanitra raha tianao hiala amin'izany. Fa za tsy manana vahaolana intsony. Tenenina tamin'ny fanaovana détournement tamin'ny andro lasa, didy fa 1/12 zany hoe izy no mianana ka tsy maintsy hoanina. Ary be de be ny kristianina miditra ao anatin'izany lalan-tsaina maloto zany. Ary tsy hitantsony any amin'ny fiarahamonina misy antsika eny no hoe kristianina ve ty mpiasako ty, kristianina ve ty patron isako ty, olona matahotra an'le narilanitra sy ny tany ve miara-miana amiko. Fa dia mangalatra ny ratsy fanahy de mangalatra koa ny tsara fanahy. Mamono olona ny ratsy fanahy de mamono olona koa ny tsara fanahy. Manantena valiny avy amin'le narilanitra sy ny tany. Maîtriseo le filana ao anatinao. Rehefa manan-kanina sy hosotrony anao, mifaliany saoran'Andriamanitra.
raha mba misy amby ao aminao mamezany tsy manana ary le sentiment koa manomboka maîtriseo mazava tsara lazain'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Tesalonianina faharoa toko fahatelo tompoko mazava tsara 9:1 iverena tsy haikely amin'izay satria najampo teo amin'ny 9:10 izy teo de itoy ho any amin'ny filazantsara amin'ny Matio sika ao anatin'le fitahin'Andriamanitra ao anatin'ny arena ity Tesalonianina faharoa toko fahatelo zany tsika 9:10 satria 10 efa mivaikitsika teo 9:10 fa renay fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa akory fa mivezivezy foana amin'ny raharaha ny an'olona afoy fanazavana dika teny diemy mandray aloha ary ty ampiasaiko ty Tesalonianina faharoa toko fahatelo 9:10 Tesalonianina faharoa toko fahatelo 9:10 izany lazainay ozy amin'ny dika teny diemy de satria renay fa misy aminareo kamo tsy miasa fa manao zavatra tsisy antony etsy seroa misy olona kamo ajanony io akamony io mesay anao aratsapanao fa tena kamo le mpiasanao tena tsapanao fa kamo le mpiara-miasa aminao tena tsapanao fa kamo zanakao miasa ny andininy manaraka eo aloha tsy hinana izy 9:10 raha misy olona tsy miasa aloha tsy mihinana izy rehefa mba tsy miasa koa le olona afaka miasa fa kamo avy aloha izy tsy mihinana eo samihafa zany ny olona mahantra Clémaine sampony asan'ny apôstôly toko fahatelo jerevantsika kosa rehefa avy eo na amin'ny fandarana ao arina raha ohatra ka hoe tsy ampy ty fotoana ty fa misy olona mirijarija zao fa novelominy ray aman-dreny tamin'ny arena azy tamin'ny tsirariny tamin'ny andro fahatanorano tamin'ny andro fahazazana de tsy zatra miasa tsony le zaza fa kamo satria nandova areniny ray aman-dreny de rehefa tonga ny andro pahaterana maty ny ray aman-dreny na antitra ny ray aman-dreny izy tsy zatra nandray ravondena de mirarany an'olona izy manao zavatra tsisy fotony inona moa masahirana ny commune eto Antananarivo io manafoana an'ity bizibizina eraky ny tapy tanety ty satria inona ny antony ka miasa ny zanaka malagasy nefa kristianina zao de ka miasa de alohany manao alefa okaloha madama alefa de mahazo 200 izy eny amin'ny parkinina mahazo 300 de lasa milokaloka amina babi milokaloka amina biara milokaloka amina domy milokaloka mamety fetsy olona amity mena mahazo fa zanaka kristianina reny ary misy mitsy kristianina fa de ireriana mihitsy hoe tratrany tamin'ny didy faha 1:10 miana manaiky ampiasonina ny manera zany marikoriko mihitsiny ny asa fanerana rehefa makeny amin'ireny gara routière reny misy olona efa vonina hiala ny an-trano izy ho any Antsirabe na ho any Vaingandrano na ho any Toriara na ho any Ambatondrazaka na ho any Antsiranana na ho any miala ny an-trano le olona fa mbola any anaty taxi le olona de efa tonga amin'ny mpanera misitona ny entan'olona ao anaty taxi asa tsisy fotony ange zany tsy hoe manontany akory le olona hoe jereo raha misy tomobile ao arina de omeko 300 ianao fa izy mitonga avany alefa de omena 300 izy amin'ny alalany inona no hoe mitondra tomobile ako na mitondra moto de manao alefa ianao de omena 300 omena 200 ary rehefa tsy mameno de inao ndray no mahazopo amin'ny alalany inona no hoe miala ny an-tranoko ako miaraka amin'ny valizy keliko tonga eny amin'ny gara routière de andeho any Ambatondrazaka na andeho any Tamatavy na andeho any Majanga de sotomin'le mpanera ny entako de amin'ny alalany inona no hoe satria le mpanera nisitina ny entako tao anaty taxi nandehanako de omena 25 000 francs izy na omena 5 000 francs amin'ny alalany inona miteny an'izany zay ho ny apôstôly Paoly fa renay fa misy olona kamo aminareo de manao zavatra tsisy fotony ka tsindriko ity bizibizina eraky ny tapy tanety ty tsy mahavany ny olo malagasy tsy mahavany io ry kristianina malala
Manaova zavatra misy fotony, mitadiavana eo asy. Jesosy avy any Nazareta ny teny, mangatà de omeny. Alefasony SMS anao, alefasony adresse mail anao. Hitondram-bavaka ao anao zay, mba hitanao asy. Elanao am'ty zavatra tsisy fotony ty. Fa tsy mahavanona ny taranakao io. Tsy mahavanona ny ankonanao io. Tsy mahasoanao amin'ny andro avy io, fa mila miasa tsika mba hihinana. Ary miasa zany zavatra misy fontony. Fa tsy bizibizy neraka ny tampi-tanety, tsy manambaka olona, tsy loka, tsy zany namelomanao ny ankonanao. Tsy maneranera eraky ny tampi-tanety ty, de mametsifetsy olona. Tsy misoloky eraky ny tampi-tanety ty. Ka mavelona anao androany hoe mahazo 100 000 francs ianao androany de sa raha iasany amin'ny birao, raha iasany amin'ny Jean France, raha iasany amin'ny orinasa, alaiky eterinandro ray volana vao azoko any. Reo olona. Fa Andriamanitra anie mamety amin'ny fikasana hoe raha ataonao amin'ny fonao rehetra nge le asanao. Asa misy fotony zany, asa misy antony, de misy lova ho anao e. Fa inona ny lova ho anao raha mametsifetsy olona? Inona ny lova ho anao raha miloky ianao? Inona ny lova ho anao am'zany? Inona ny lova ho anao raha manery ianao? Inona? De inona ny lova ho an'ny taranakao? Asa tsisy fotony, asa tsy misy avenir oziny. Fampianarana omena ny ankizy any amin'ireny fanaovana gestion reny. Efa nyteneniko tetiny hoe mba manana an'ireny le toe-tsaina hoe occasion d'affaires sy opportunité d'affaires reny. Mahaiza manavaka an'izany ao anatina tontolona leadership na entrepreneuriat mo zany resana. Ka ny kristianina zany de takian'Andriamanitra e. Takian'Andriamanitra anana sentiment kotsika kristianina hoe rehefa hitanao fa misy olona kamo a, mpanompo an Kristy anao a, ny olona kamo tsy angorahany zany. Ny olona kamo a, aloha izy tihinany eo rehefa kamo. Ny olona afaka miasa, manaova an'le amin'ny fony rehetra. De rehetanao fa tsy ampy izy mbola tsy manana nefa efa niasa, de anao le manana amby maninona? Apio izy. Omeo izy. Am'le abom-ba, eo ampelantananao. Andao ary faranantsika indray ty fotoana ty de toizatsika eo amin'ny émission manaraka, vakitsika kely aloha vetivety ao amin'ny émission manaraka zany le izy azavaitsika de mba angazeko zany anao konko moa mazava ho azy, tsy maintsy manaraka ny émission manaraka. De ao amin'ny filazantsara ny Matteo toko fa 24 angamba izy iny jereva kely vetivety hoe 5:20. Filazantsara amin'ny Matteo toko fa 5:20 vakiko de ao amin'ny émission manaraka na ny fandarana manaraka itondrako ny fanazavana izany. Filazantsara amin'ny Matteo toko fa 5:20 soramandry eo amin'ny 14. Fanoharana ny amin'ny talenta. Fanoharana ny amin'ny talenta. De zao no lazainy Jesosy avy any Nazareta eo amin'ny 9:40. De vakiko hatreo amin'ny 9:20 zany ty de akatoko ty émission ty de émission manaraka tsika mitondra ny fanazavana. Vakiko zany Matteo 25:16 ka hatramin'ny farany. De émission manaraka azavaiko izy. Ndao vakiko aingaikaingana zany de émission manaraka azavaiko izy. Ary niaraka tam'izay de lasa ilay nandray ny talenta 5 ka nataony varotra izany. Ary nahazo tombony talenta 5 koa izy. Ary toy izany koa ilay nandray ny 2 de nahazo 2 tombony. Fa ilay nandray ny 1 kosa de lasa niady ny tany ka nandevina ny volan'ny tompony. Ary no niela de tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany. Ary no nanatona ilay nandray ny talenta 5 dia nitondra talenta 5 koa izy ka nanao hoe tompoko, talenta 5 natolotra ho ahy, indro nahazo tombony talenta 5 koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara zany ry mpanompo tsara sady matoky. Natoky tamin'ny kely ianao de notendreko mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary no nanatona koa indray ny talenta 2 de hoy izy tompoko, talenta 2 natolotra ho ahy, indro nahazo tompony talenta 2 koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara zany ry mpanompo tsara sady matoky. Natoky tamin'ny kely ianao de hotendreko mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Fa no tonga nanatona ilay nandray ny talenta iray
dia nilaza hoe tompoko fantatro fa olona mila voatsiary ianao mijinja eny amin'izay tsy namafazanao ary manangona eny amin'izay tsy nanafanao dia natahotra ka lasa nandevina ny talentanao tao amin'ny tany indry lasanao ny anao ary ny tompony namalika nanao taminy hoe ry mpanompo ratsy sady malaina efa fantatrao fa mijinja eny amin'izay tsy namafazako ao ary manangona eny amin'izay tsy nanahafako koa tokony napanana ny volako tamin'ny mpampanana vola ianao ka raha tonga aho dia ho nandray ny ahy mba mijanana koa alao amin'ny talenta dia meo ilay manana talenta folo fa izay rehetra manana dia omena ka anambe izy fa izay tsy manana kosa dia izay ananany azy dia alaina aminy ary ary hoany amin'ny maizina ny ivelan'ny mpanompo tsy mahasoa any no isy ny fitoamanina sy ny fikotroa nify zay zany ny amaranako ny fotoanandroany a emission manaraka zavay koa tomboa amin'ny fahasoavana ho tahin'Andriamanitra ny asanao amin'ny antony amin'ny manaraka indray veloma tompoko